Votre blague du jour sur Journal 261. Fa manomboka ny fily. Reo voatonga reo ny voisin andry vaovao 44 B. Famille nombreuse na olona manan-katao. Premier bilan. Misy camion be manaraka azy io, donc zany naka déménageur olona tsy sahirana reto. Iny fa mivoaka ramose 10 taona eo izy zany. Pull cachemire. Iny le madame. Le solomaso. Zareo aloha tsy tonga hanofa-trano fa tonga dia nividiany. Le madama vao nivoaka dia lasa nanamboatra an'ilay raoziny rakatery an-jaridaina. Tsy hetsika mpanofa-trano zany. Haiko indray hoe aiza ny endram-bola manomboka izao rehefa maina iny. Anaterandry paiso izy aloha fa ny paisondreo da kaniny alika fotsiny. Ary firy aky izany zanan'izany. Menada defa lehibe daholo. Nefa le madama ohatra mbola jeune kely. Ndraso kely aloha fa misy zavatra hitako teo. Kapohan'le rangaha ny vodin'le ramatoa tamin'izy nandalo teo iny. Dia tsy olona efa nivady 5 taona ny manao an'izany. Tsy hainam-potoana manakopla an-tapohany vao nivady. Donc vadiny faharoa io. Mamoaka poussette ramose. Voilà le 3e enfant. Io ny zanak'izy mivady erahany. Fa reto izy da lehibe reto zanaka ramose rery. Bandy aloha ny zokiny satria izy manampy any dadany mamoaka entana io. Orikala ohatra mety be amiko izy zany. Zahoana izy indri. Kalma indri aloha tsy haindri io raha efa manao sipa. Mety ho fantatritsika eto ihany ve zany? Valery aloha ohatra ny jokotsiriko zany. Mantevy taia-tsalaka ry io. Mody manampinampy any dada io nefa ny ao an-tsainy amin'ity masony mitsirepirepy be ity zao mitazana hoe mba misy sipa manjaka ve amin'itony tanàna olo be itony zao dia kalan'oro daholo. Fa tsy any aloha zao mamaiky anahy fa Pasteur le rangaha ty. Le kirarony ve? Voalohany aloha le signe amin'ilay tomobile poisson. Ary kala tsy voatery pasteur foana manisy an'ireny fa rehefa kristianina fotsiny. Angina aloha ndray faharoa. Niraisy ny tanana le chauffeur teo tamin'izy niarabana azy. Dia sady ny sakambiny dia aveo ny kapohany kely ny sorony mifihetsika izay mifanaraka tsara amin'ny tahin'ny tompo ianao rahalahy. Fiangonana zandriny zany. Mazava ho azy. Azoko amin'izay le 4x4 mainty. Version tahin'ny tompo. Fa folo-karena mitondra amin'ny fahasoavana makany amin'ny voninahitra sy ny arena be premium pro max. Kopindry, mazava ho azy fa tsy compatible amindry izay katolika iringiriny mihitsy zany io bandy io. Tsy te ho atao amin'ny mamanareo lasopy. Raha pose zao kosa. Vitako mivady mpinoana. Tena siko any zany aleloia amenina sy tahin'ny tompo ianao raha vavy zany. Tsy misy olana mireasan'le future belle-mère zany sisany tsy hananantsika ny info. Tsotra fotsiny arahandry maso izy mandritra ny 2 jours. Ohatra tsy mivoaka maraina mihitsy madama dia tsy miasa zany na hoe miasa ao an-trano. Hay, hitany ary ty nijery anazy. Indry ty fatamy. What? Iny fa niverina. Hay naka selfie fotsiny. Ndraso aloha. Amin'ny lamosin'le camion misy soratra hoe la foi sur mesure. Io ny anaran'le fiangonana. I camion io andry zareo reo olo reo koa anazy olona mivavaka ho aminy fa tsy déménageur. Pasteur Zoandriamaharo. La foi est plus grand que la. Ok. Aiza ny vadinao ramose tsy mba aseho mihitsy a. Inona ny asan'io ramatoa io mahatonga anazy manao an'io solomaso tsara be io sa? Dia vavakany amin'ny lahady. Aza tonga dia mivady mpinoana aloha ndry. Zao tsy paiso indray ny aterindriany aminy. Fa tonga dia panehana fruit mihitsy. Ramatoa manao régime be io. Mila atao ndriangy akainky an'izay fa sao dia dépassé ndra berta sy ny mofo sakay any io ndry. Iny indray mahazo toerana VIP any amin'ireo miaraka amin'ny fosafosa patiny. Fa inona foana ty tazanina eo am-baravarakely? Efa teneniko foana ianao tsy tsikirikiri fiainan'olo loatra an'io. Ka ohatra nisy klaxon be dia taitra. Klaxon? Nahazo tomobile vaovao madame Vero. Tsy possible zany. Kita fa io atokotany io fa mamako. Ahoana raha tsy possible zany ozy izy mamiko. Kevin ary nahazo iPhone 15 Pro Max. Zay indray. Io mitsikirikiri fiainan'olo ihany mahatonga anao mitsiriritra. Tsiritina daholo ty zipon'olona sy patalohan'olona rehetrarehetra ty. Efa miteny anao foana na inona nanan'ny olona any, ny anao ihany ny tsara. Azonao zay. Mama koa fa zanga mitsikily fa niaran'olo zay maly dia hitako teny an-tanany le izy. Dia raha nahazo tomobile tsy iPhone izy dia manino. Dana jereo le afomba rehefa sao dia maty. Apohany vao nahazo tomobile koa verivery dia ogaoga eran'ny tanàna ho renin'ny vahoaka. Tsy ara fiaran'indrano maneno tsindriana anay io. Ary tena vaovao be izy zany. WWT. Tena mody mitapika raha veriteka hoe manam-bola. Vao vindry mindrana sira tamiko. Ary iny zany avoakany amin'ny tomobile zany. Paletsy. Tena frigo americain. Dia manamaky tranon'olona tany ary tirikala very fa iza nahitany ty vola be tapotapoko eo. Ary lozella angeza ny sakandry zany. Tena trop tsy lasa tsoa zao. Andeha ho aiza mama? Andeha hitaky ny sira koa. Tonga dia endasina ovy rehefa masaka ny vary. Zay. Ovy endasina foana ve?
Miatso tsy nefa manitra korotra. Mamandina mialatsiny aloha maneringelina anao fa tena ohatran'ny hitako mbola sahirana mafy ianao zany. Miasa mafy re Mamandina, tena tsisy hipetrahana mihitsiny. Zany fa hitanao misy an'ilay sira nindraminao tamin'iny mba afaka averina amin'izay ve fa tena tsisy sira tsony ao aminay. Sira? Andraso fa meko sira ianao e. Ary ohatrana iny feona klaxon tato aminareo ve iny naneno mafy be teo? Klaxon? Fiara le orinasa nanatitra angamba izany fa taraiky loatra andro any ariva dia mba nanaiky nanatitra azy zareo ilay any am-piasana e. Dia gaga aminao modialy ity mihitsy anie ary madame Vero e. Miaraka amin'ny poketra lancelle ny solomaso Gucci. I Kevin koa dia miaraka amin'ny iPhone mandehandeha. Poketra contrefaçon Vero Mamandina ny andeha amin'n'ny olona na fetsy anie ireny mpangalatra eny izao. Tsary ny atakarako poketra lancelle izany ry Mamandina fa ianao ity koa karaha manay mivady ary ange tsy maharaka anay ray volana e. Hono Mamandina koa dia mba mahita mpividy an'ireny appareil électroménager ireny ianao fa mivarotra an'ireny izao vadinasako e. Provenance de Chine, varotra frigo dia mivarotra micro-ondes, varotra téléphone koa ary iny etiketiny Kevin mandehandeha ireny amidy ireny. Mba mahita ianao Mamandina dia mba zaratsika ianao ny commission. Tena mafy anie ilay fiainany. Ay ve. Eto anao any ilay sira fa tsy ilaiko indray. Velomo. Tsy efa niteny indray fa tsisy fiainan'olona mampitsiriritra izany io. Fa ahoana ry ma? Contrefaçon daholo ny tsika ihany ny authentique. Mety ny ovy, tao inambary fa tsy. Sy avery Mamandina e. Ok, Binna. Avienao aty. Efa impiry miteny anao moa za tsy anaderadera ny telefoninao eny an-dalana. Enao ty mbola ho ataon'ny mpangalatra rodana. Ary amin'izay tena ilay chauffeur asy ampidiriny moramora ao amin'ny garage ilay tomobile. Aza asiana mampaneneno klaxon tsony fa ny ratsy kely lalana. Maimbo mpialina ny tanàna. Rapitso dia rapitso koa dia akariko mettre amin'ny tamboho. Ny andro niakarako teto amin'ity seza kely ity no niovan'ny fiainako. Raha za mbola variana napirina ny tokantrano keliko iny no naheno feo tany ivelany dia mbola izy ihany. Ty raha matoty, saingy androany izy nahazo Mercedes. Tonga dia haiko tamin'ny frandraonany fa tsy le Range Rover atsony. Teo no nirongatra amin'ny fitsiritako, niredareda ary tsy zakako tsony. Fa nahoana? Fa maninona ny miova fiara foana izy? Isaky mivoaka dia mihaja, izay anaovany androany tsy misy miverina rapiso. Isa marain'izao izy dia mahita le ary déterminé. Fa za kosa kosodrano. Sambatra izy. Ny ampitso tsy androko indray izay hitsolovana azy. Nofitaiko aingana ny rarahako fa maika hiakatra eto ahitazana azy indray. Teo ampetsona olona telefônina izy ary azo antoka fa afera amina milion indray izao izany. Manara! Nanomboka nahakamo ilay rotorotom-piaina keliko. Toa tsy empika isan'andro fa ny eo ihany ny eo na ny mpanahy mpiasa tsy voalohanay ny karamany. Nefa isan'andro ny vadiko dia mivoaka maraina ary tsy mody raha tsy maty ny radio. Za kosa ankoatra ny raharaha mifanizina atao trano dia mivarotra trondro. Lasa pirina no tonga any aminao any e? Azafady madama fa izay koa vao niarana asa tamin'ny livreur dia ngamba laniny daholo ilay trondro dia pirina no modina teriny any aminao any. Ndraso fa vao nahatonga mihitsy ato mbola frais be daholo ilay izy. Madama moa azaverina moa madama ilay vola ao fahateriko any. Ianao nge fa mba cliente fidèle ko e. Very client raindray nefa efa folo sisany lafo tamin'ny herinandro ity. 20 000 ariary no mba tombony. Zara fa mahavidy charbon ray gony amin'ilay vovony ny atsasamanilany. Dia inona fa aleoko indray mitazana azy dia manonofy. Lasa fotoana fandosirako ny fiainako ny fandiniako azy. Miaina vetivety ny fahasambarany aho. Saingy androany dia niova ny fijeriko. Ampy izay famendrivendroko ny fiainako izay. Te ohatra azy fa ahoana ny atao? Allô, Il Corporation? Oui, bonjour, Madame Clara ihany tadidinareo ve? Nisy fotoana efa nanafatra tomobily tany Allemagne tamin'ny 2024. Service-nareo no nampiasaiko nanaovana ny paiement. Oui, ka mila échange kely indray ahako satria misy marchandise ko en Europe. Nareo ihany nefa atokisako. Ay, misy service vaovao? Indrany? Tisy nday. Application zany izy io? De tout se passe sur l'application? Ok. Les plateformes zany me faciliter un échange de devises. Alors, fa m'inscrire amin'io ary ahy e. Merci beaucoup. Maninona hony? Tisy nday? Draso hoe plateforme d'échange P2P natao hifanankalozam-bola ho an'ny diaspora, mpanafatra-dreta, mpivarotra, mpiasa tena, mpandraharaha, mpiasa vola, fianakaviana sy mpianatra, fikambanana sy ONG. Tisy nday no mampifandray ny tolotra sy ny tinady, izy no mandrindra ny fifanankalozana dia ianao manatateraka ny takalonao amin'ny filaminana feno. Fa anao inona izy? Hividy fiara ny ivelany indray ve fa leo sady an'ilay Mercedes sa? Manao export import ngambany. Fa inona zany ilay amidiny? Ela be zany aloha karoako atao amin'ny profil. Ina moa ilay Facebook ny mpandrarary? LinkedIn. Clara Ndriamiaz, CEO AK Import Export Aloha Immobilier, gérante auberge Aloha House. Izy daholo ve zany? Za koa ne mba nanao bizina cake, nanao vente en ligne, nanao charbon, nampiakatra vary, efa natao hatramin'ny gargote. Fa nahoana any tsy nety tafa? Draso hoe divorcé.
fa inona indray ho zay le olana tsy mifanampiny izay mivady fa nahoatrongisina hatramin'ny araberaka Antananarivo raha ediana volamena tsisy ho tafy izany eto. Tsapako be amin'izay nanomboka teto fa tsy mitovy ny fijerinay. Ampy ny vadiko ny mofo gasy mafana sy ny kafe maraina dia mamely vary maina sy saosisy fefany amin'ny hariva. Rehefa mba metimety dia tsirina yaourt fe maison novidiana tetsy amin'ny Kalazety. Ny vadiko tsy te hiditra ny varavaran'ny fiovana ary za te hoaniko mbola banany. Koa rehefa te hiova sy hanovo izay dia tsy maintsy mahafoy izay sakana amin'izany na marary aza. Dia niketrika amin'izay satria hoe olona afaka manam-potoana kokoa esahana satria nakapanampy hitaizany zanako na apetrako any amin'ny renibeny izy rehefa tena sahirana. Nataoko ny fomba rehetra azoko vola, nataoko hatramin'ny relation na mahatsiahy tamin'ny projetako satria ny tanjoko ahazo fiara amin'ity taona ity. Dia tratrako ny tanjoko tiako afatafateny hoe Tisinday, mila servisinareo afa saika nanatra automobile any Allemagne. seza kely tsony no tengenako rehefa hitazana andramatoa fa samy mifampitazana izay anaty fiara. Fa tia kosa ny tsy naposika. Bonjour. Bonjour. Elle est où votre famille? Ianao rery foana sisa ny tazako. Andraso aloha, nga izy koa mba nitazana ny fiainako. Azafady aloha fa mahita anareo telo mianaka amin'ny lalao eo tokotaninareo eo dia mampatsiaro ana ny tamin'ny vady aman-janako mbola teo anilako. Sambatra ery aho tamin'izany. Izany nahita hoe sambatra. Lasa ny andafy daholo ry zareo dia rery sisa. Mais bon, c'est comme ça. La vie est un choix. On ne peut pas tout avoir. Ça vous dit un verre chez moi un de ces soirs? Votre blague du jour sur Journal 261. N'oubliez pas de vous abonner. Cliquez sur le bouton abonner et activez la notification cloche.